Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitotro antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana sy magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos. Donald Trump izy no filoha vaovao républicaine ny États-Unis. Mpifidy vaventy miisa 720 no azony raha toka 12 monja ny azony Hillary Clinton. Tsy ampiovy amin'ny fifandraisan'ny États-Unis any Madagasikara izany raha ny fanambaran'ny masivoan'ny États-Unis eto amintsika. Efa eo ampanatanterahana ny Haute Cour de Justice ankehitriny ho ny Premier Ministre. Eritaona taorianany nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny République anefa ny tokony ametrahana izany ary izao tsy mbola misy izao ny ankehitriny. Tsy mbola misy vokany azo tsapahitanana ny soniana ataon'ny Madagasikara mahakasika ny OMC na ny Organisation Mondiale du Commerce ny volana janoary lasa teo. Tsy mbola feno ireo sony ireo hatreto sony 10 no ilaina ahafahana mioty vokatsoa amin'izany raha ny fanazavana. Manatanteraka ny rivotra eto andrenivohitra izay mahatonga ny tsy fialatsahan'ny orana, tsy ampy ny fahalalana mahakasika ny fiovan'ny toetry ny andro ary izay no tsy ahafahana miomana amin'izany. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia nakatanana iray ao avaratra atsinanan'ny mosolona ny tafika Kurde ao Mali. Tsy maintsy araha maso avokoa moa ny trano finanana rehetra any an-toerana noho ny fandrika nataon'ny vondrona État Islamika. Nandidinireo arahanao afaka fotoana voy. Bonjour. Bonjour. Poudre à ma sachet, t'as vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suka samba sambata. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazangu amnas, saralota zangalamnas. Jitika diabet. Bonjour. Efa tonga ny TV LED 3D ika farany ao magasin Baolay. TV LED Changonga dia manaraka ny teknôlôjia avo lenta. Ny kalitaony sady dia efa Full HD amin'ilay wing ary ny feu dia tena raitra. J'aime me. Tsy manatsara ny endriny toujours meilleur ao sady fisaka ny maivana sy mba toerana azo apetaka amin'ny rindrina. Misy HDMI, VGA, USB. Ao amin'ny Baolay irery ihany no hitanao io TV LED Changonga io. Baolay ny tsara trany. Vous êtes jeune, entrepreneur, vous débordez d'idées et aimez les défis? Le parcours du Start-Upper, un événement organisé par le Centre d'excellence en entrepreneuriat dans le cadre de la célébration du Global Entrepreneurship Week les 16 et 17 novembre 2016 au CND Lac Kanalakil. Tournoi de slam sur le parcours d'un entrepreneur, concours d'idées et de présentation de projets, débat télévisé sur le choix de carrière des jeunes, solutions de financement de projets par le crowdfunding. Alors, qu'attendez-vous pour vous inscrire? Soyez au rendez-vous. Partenaire privilégié, Orange Money. Média officiel, Cool TV. ISCAM, allez là où vont les élites.
Naturel Plus. Extrait des meilleurs champs de tournesol d'Égypte. Naturel Plus, votre huile de tournesol raffinée 100% naturelle. Si vous préférez l'huile de soja, Spécial est fait pour vous. Issue des meilleurs champs de soja d'Égypte, Spécial est une huile de soja raffinée, riche en oméga 3 et en oméga 6. Essentielle pour votre santé. Que vous préfériez notre huile de tournesol Naturel Plus ou notre huile de soja Spécial, nos huiles raffinées sont 100% sans cholestérol. Naturel Plus et Spécial, vos huiles raffinées pour des plats délicieux et une bonne santé. Sady mbola vao mafana be mihitsy izy Samsogna be ary ahoana ny tovolahy ny amo vola efatra azafady eo eny ary fiaro tompona manarony ianao atao menakely lena ono aky fa ahoana kendry malafo mofo petape ohatra zao tsy ambara telo nilovaiko tamin'ny bebeko akia Safazdon tsy ambaratelo ny fahombiazana. Mahalinanao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus Apeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Apeflo téléphone 033 79 830 63. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao Kolo TV amin'ity alina ity Donald Trump izy no filoha vaovaon'ny États-Unis mpifidy vaventy miisa 720 no azony raha topoka 20 monja no azony Hillary Clinton tsy ampiovan'ny fifandraisan'ny États-Unis sy Madagasikara izany raha ny fanambarany masivoan'ny États-Unis tamin'ity androany ity fanadadiny boazy razanatso sy zo rakotondriny. Tsy napozin'ny be sy ny maro ny fahalaliny Donald Trump ho filoha faha 17 États-Unis. Nazava ny fandraiseny tamin'ny Hillary Clinton mpifidy vaventy 720 no azony raha toka mpifidy vaventy 20 no azony Hillary Clinton atreto. Tao amin'ny Twitter no naneho ny heviny voalohany Hillary Clinton dia ny hoe takariva mahafinaritra ity tsy ho adinoina intsony ireo lehilahy sy vehivavy adino hatrizay ivondrona mafimafy kokoa isika. Nanaiky ny fahareseny tamin'ny Antsoatarby ity farany ary ny arahaba ny mpifanandrina taminy ny arahaba manokana ny Hillary Clinton ihany koa ny filoha vaovao nandritra ny fandraisam-pitenenany voalohany. Je viens de recevoir un appel téléphonique de Madame Clinton. Ny antsoatin'ny sekretera-panjakana Hillary Clinton ary ny arabantsika izy noho ny fandraisena azontsika. Miarapa azy koa aho satria mafy ary enjany ny fampelezan-kevitra iny. Ny ady mafy izy efa niasa mafy sy fotoana ela ho amin'ny firenentsika Hillary isaorantsika izy amin'izany. Ary ampahatsorana no itenenako izany. Ary fotoana izao itodian'ny États-Unis amin'ny fiombonana na républicaine io na démocrate na ireo tsy miankina ho an'izay tsirairay avy amintsika. Izao no miteny aminareo fa fotoana izao ivondronantsika rehetra. À chacun d'entre eux, je dis, désormais, nous devons nous rassembler. Efa maro ihany koa ireo ny araba ny filoha vaovao na ny filoha vahiny izany na ny vahoaka Amerikanina tamin'ny fifidianana izay azo lazaina fa sarotra iny. Ny filoha sinoa Xi Jinping dia nilaza fa efa dodona ny ara-iasa amin'ny filohan'ny États-Unis vaovao. Ny filohan'ny Turquie Recep Tayyip Erdogan dia nanantena fa ny safidin'ny vahoaka Amerikanina dia anamora ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny fahafahana fototra sy ny demokrasia manerana an'izao tontolo izao. Ny sekretera jeneraly ny Vatican ny kardinaly Pietro Parolin dia nanolotra ny firarian-tson'ny Vatican fa anana gouvernemanta matanjaka ny filoha Amerikanina vaovao ary ivavaka ho azy amin'ny asa izay ho ataony ho an'ny fireneny sy ho an'ny filaminana manerana an'izao tontolo izao. Voaporofo zany zao fa tsy ny mampiasa vola be na ny favori ananatin'ny sondage no mandresy amin'ny fifidianana demokratika tahaka izao.
voapirofo n'ity fifidianana ity ihany koa fa ny hevitra no miady ka nahatonga ireny vokatra ireny. Manoloana izay falan'iny Donald Trump izao, nanatanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny maso ivon'ny États-Unis Robert Yamate. Mazava ho azy ny araban'ny filoha vaovao sy ny fianakaviany ny tenany ary nanambara fa tsy ampiovana inona na inona ny fanalian'i Donald Trump raha ho an'ny États-Unis manokana. Isiatrany ny fahamarinan'ny toerana ara-politika satria ny lalam-panorenana no mifehy izany, hoy ny maso ivon'ny États-Unis Robert Yamate. Samy nanamafy ireo kandida rotota fa ny lalam-panorenan'ny États-Unis izay mamaritra ny endrika sy ny fiasan'ny gouvernemanta no sady fototra iorenan'ireo fahalalahana fototra imatesana rehetra no lalàna faratampony mifehy firenena ary tsy iovy zany. Ny lalam-panorenan'ny États-Unis no fototra ny joroan'ny fahamarinan'ny toerana ara-politika ny ainanay hatramin'ny taona 1970 ary tsy hisy piky zany amin'izao fiovana misy eo amin'ny mpitondro izao. Akoatra izay nilaza ihany koa ity maso ivon'ny États-Unis ity fa tsisy fiantraikany ratsy eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy États-Unis ny fahalan'iny filoha vaovao Donald Trump. Ary mino fa tsisy zavatra maro iova amin'ny politikan'ny États-Unis manoloana Madagasikara. Efa ela ny antoko républicaine sy démocrate noho ny fanaratsaina ny amin'ireo foto-kevitra lehibe mibaiko ny fandarana asan'ny fitondrana Amerikanina eto Madagasikara. Raha tsy ahivina nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataony nilaza i Donald Trump fa amerina ny tanjaky États-Unis ao amin'ny sehatra rehetra. Nanambara ihany koa ny tenany fa ampidana ny fandoavana hetra hanangana rindrina lehibe ampisaraka ny États-Unis sy Meksika ary indrindra ametraka ny tombontsoan'ny vahoaka Amerikanina ho lahara-pahamehana noho ny tombontsoan'ny vahoaka na firenen-kafa. Andrasan'ny vahoaka Amerikanina fatratra ny fanatanterahany ireo rehetra nolazainy nandritra ny fampelezan-kevitra ireo. Amin'ny 20 ny volana Janoary ny filoha vaovao no andray ny asany. Andrasana izy fiovana goavana any États-Unis sy manerana izao tontolo izao ny 100 andro voalohany amin'ny fitondrana Trump. Mandeha ny tombana fa hitondra rivotra vaovao manerana n'izao tontolo izao ny fahalan'iny Donald Trump ho filoha vaovaon'ny États-Unis na eo amin'ny lafin'ny toe-karena zany na eo amin'ny lafin'ny diplomasia sy ny fifandraisana amin'ny firenena lehibe hafa toy ny Rosia sy Chine. Nanambara kosa ny maso ivoan'ny États-Unis androany fa tsy hisy izay fivoana goavana izay. Fanadadiny Boasy Razanatsosy Zorakotondrina Drany. Noho ny fampelezan-kevitra nataon'i Donald Trump sy ny fomba fiteniny, mananisy ny rivotra vaovao itsoka any États-Unis sy manerana izao tontolo izao ireo mpandalina ny raharaha iraisam-pirenena. Ny taloha, voalan'ny filoha vaovao dia nitotongana ny $100. Raha nanontaniana mikasika izany ny maso ivon'ny États-Unis androany dia nilaza fa trangan-javatra tsy vaovao izany fa fahita matetika any États-Unis. Economic crisis? No. Yes. We have heard and they're very... Eo amin'ny resaka toe-karena aloha tsy mino fa izay zavatra izy. Marina fa misy ny fitonganan'ny antotanisa eo amin'ny marché boursier nefa io zavatra miverimberina io cyclique. Misy vidinana kely eo dia miakatra ho azy ihany izy rehefa avy eo. Mino fa tsy misy famantorany akaiky amin'ny voka-pifidianana any États-Unis ny atao hoe rythme na ny fiodin'ny hetsika sy ny fandraisana rehetrarehetra anatin'izay marché boursier izay. Let me say it will move forward on its own rhythm. Tsy ndresaka arabola ihany mampanany ny mpanaraka ny raharaha iraisam-pirenena fa eo ihany koa ny fifandraisan'ny firenendehibe amin'ny États-Unis toa ny Chine sy Russie. Fifandraisana izay miantoka ny mety hipoahan'ny ady lehibe fahatelo na tsy. Afaka ataona vitsy raha ny tombana nataon'ny manampahaizana iraisam-pirenena. Nanambara ihany koa ny maso ivon'ny États-Unis fa tsy tokony hiova ny fifandraisan'ny États-Unis amin'izao tontolo izao na dia lany ho filoha vaovao azy Donald Trump. A continued strong relationship, international relationship, under the administration of President-elect Trump. Dia mino fa hitohy ny fomba fitondra izay diplomasia amin'ny iraisam-pirenena izay. Ny diplomasia iraisam-pirenena manko misy fifandraisana efa mafiorina efa ela dely io ary mino fa rehefa mandray ny toerany andreo mety filoha vaovao fidy Donald Trump dia hanohy an'izay satria zay no fanao maneran-tany efa misy lamina na processus efa fanaraka tsy azo hitovirina amin'izay resaka diplomasia izay. Dia mino fa handray ny andraikiny sy hanao izay ilaina rehetra izy ahafahana miantoka izay fifandraisana mafiorina efa misy zay hoe hotazona zay ao anatin'ny fifankazahoana sy fifankafantarana tsara na amin'ireo firenena efa namany États-Unis na amin'ireo firenena izay tsy mitovy hevitra aminy na tena manohitra azy mihitsy
ny diplomatie manko mahasana ny fiainana maneran-tany fifandraisana ny firenena rehetra maneran-tany mila fiarahamiasa ny firenena rehetra maneran-tany ary mino fa itoy zay zavatra efa nataony mpitondra dio loatra amin'izay with all of our country friends and allies and I very much believe that will continue. Anasana kosa ny fivoaran'ny toedrara indrindra eo amin'ny lafiny ara-toekarena hatramin'ny volana janoary 2024 tena andraisan'ny Donald Trump ny fahefana sy hanomboany ny fotoam-piasany. Tsy isy iovan'ny fomba fiaramiasan'ny firenena Amerikana amin'ny firenena Malagasy na dia misy aza zay fiovan'ny filoham-pirenena any toeran'izay raha nambarany masivoan'ny États-Unis miasa sy monina eto Madagasikara androany. Mbola itony resaka iali torak'izay ihany koa ny resaka AGOA fanadidiny zora kotondrena. Ayahy maro no apetraky ny mpanara-baovao manoloana ny falan'ny filoham-pirenena Amerikana vaovao androany indrindra amin'ny fifandraisan'ny États-Unis amin'ny firenena Afrikana. Tsisy iova kosa nefa ny fifandraisana raha nambarany masovon'ny États-Unis androany teny amin'ny masovo teny Andranomena. Efa fifanarahana mipetraka hatramin'izay ny fiarah-miasa amin'ireo firenena toa ny Madagasikara ka tsy misy tokony iovan'izany hoy izy. Isan'izany ny IELI na ny Young African Leaders Initiative izay efa lasa tetikasa raikitra ao anatin'ny fanampiana entin'ny firenena Amerikana ho an'ny Afrika. Democrats and Republicans have worked together. Niara-miasa ohatra ny antoko Republikana sy ny Demokrata hampandany sy haniditra ny faharetan'ny AGOA. Niara-nientana ihany koa izy ireo tamin'ireo fandaran'asa sy hetsika goavana iantsoroan'ny USAID eo misehatry ny fahasalamana sy ny fampandrosoana. Mitovy fijery ihany koa ny antoko Republikana sy Demokrata fa raha mijery lavitra isika dia ny varotra no ilain'ny Madagasikara kokoa noho ny fanampiana raha tiana ny hanasoa ny fiainam-ponina malagasy any amin'ny lavitra ezaka. Ary miombon-kevitra izy ireo fa raha tiana hatanjaka kokoa ny toekarena dia ny demokrasia no mila atao maro toerana, mangarara ary tsara tantana. Samy hitondra izay hevitra, lahara-pamena na fahandaran'asa vaovao no fisafisainy avy izy ireo. Tsy misy hafa amin'ny ampidiran'ny Flo Obama ny IALI izay efa lasa fahandaran'asa tsy azo hidivirana intsony ao amin'ny departementy mpanjakana sy ny USAID. In the Department of State and USAID. Ho an'ny eto Madagasikara manokana isan'ny fifandraisana lehibe amin'ny États-Unis ny fisian'ilay tsenan'ny AGOA izay anoranan'ny Madagasikara ireo vokatra lamba loatra eto. Tetikasa sy fifanarahana raikitra ao anatin'ny 10 taona io raha nambaran'ny masovon'ny États-Unis ary tafiditra ao anatin'ny fitohizan'ny asa ka tsy misy tokony atahorana. That there will be a continuation of AGOA as voalohany momba ilay AGOA tsy mino hoe ho foana io satria vao tamin'ny fiandohan'ny taona no tapaka fa hotohizana mandritra ny 10 taona ilay fandarana AGOA io teo anivon'ny fivolana Amerikana. Mino fa hitohy izany satria io fandarana io dia samy mahazo tombontsoa amin'io ny rotonta na i Afrika na i Madagasikara manokana na i États-Unis izay mandray entana ka mino fa tsy isy ny fiovana anatin'izay zavatra efa nitapahana izay satria samy niara-miasa mafy atotosanana izay fanitarana nandritra ny 10 taona izay ny rotonta tanatin'izay AGOA izay. the 10-year extension and that definitely will continue. Raha tsy hivana isan'ny manana toerana lehibe eo amin'ny resaka fifandraisana irasam-pirenena na eo amin'ny firenena mikambana ny firenena Amerikana. Andrasana kosa izay ho fanambarana avy amin'ny fitondrana malagasy momba izay fiarah-miasan'ny rotonta izay. Fananeo ny heviny ihany koa ny masivon'ny vondrona Europeana miasa sy monina eto Madagasikara androany manoloana ny fahalalian'ny filoham-pirenena vaovao Amerikana di Donald Trump. Fanampy fanazavana. Effectivement, on est absolument respectueux et à nouveau, les États-Unis ont démontré la fête de la démocratie où les élections se passent dans la... Terazy ireo zahay naneo indray ny firenena Amerikana fa manaja ny demokrasia izy ireo ary misy ny fifandrambesam-pahefana manara-dalàna ary ekeniny izao tontolo izao. Ny vondrona Europeana dia miara-miasa foana amin'ny gouvernementa rehetra izay ao États-Unis. Les intérêts partagés sont toujours là, vont continuer à être là, que ce soit l'un ou l'autre. Vous avez été confirmé déjà, M. Trump. Nos félicitations, bien sûr, au nouveau président élu des États-Unis. Lafim-baovao hafa kosa indray dia hananiky ny fahatelo taona ny tondrany filoha Hery Rajaonarimampianina tsy mbola tafajoro hatrany anefa ny haute cour de justice eo am-panatanterahana ny rafitra ary mandeha araky ny tokony ho izy izany hoy kosa ny premier ministre Valiteny izay tsy vaovao intsony mahino azy fanadidiny Iona Saina. Hiditra amin'ny fahatelo taona ny tondrany any Madagasikara ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Telo taona izay nanitsakitsana ny voalazany lalam-panorenana raha tsy ilaza fa tsy ny fananganany HCJ na ny haute cour de justice. Ity rafitra ity izay herintaona raha tary indrindra aoriana andraisan'ny filoham-pirenena ny fahefana no tokony najoro. Tsy izany anefa no misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Telo taona teo aoriana eo ampametrahana ny rafitra isika
ary ho tonga tsy ho ela mifametrahan'ireo olona hiasa amin'izany raha nambaran'ny prime ministre. Mandeha araka ny tokony ho izy zao ny fametrahana azy a sahala amin'ireo rafitra rehetra izay efa napetraka eto amin'ny firenena ary ho hitanareo miandalana hoe amin'ny fotoana inona no hitanareo hoe opérationnel le izy a fa ny tiako tenenina fotsiny hoe matoa natao izy ireny a tsy hoe andrakandrana ary matoa sahidy fitondrana ankehitriny a nametraka n'io rafitra io a ary opérationnel izy io a dia misy dikan'izay zavatra izay. Tsy vaovao amin'ny sofiny malagasy izany fanambaran'izany. Tsy vao izao no nahenona fa efa andalana ny fananganana izany rafitra izany. Samy efa nitenan'izany avokoa na ny ministra tompon'andraikitra na ny filoham-pirenena. Saingy raha ny rehetra mahita mijanona ho fampanantenana sy kobakam-bavatra any izany, tsy misy ny fanatanterahana. Na dia tsy ampy aza nefa ireo tokony hompikambana ao anatiny, tokony afaka mihodina sy miasa io rafitra io toy ny mahazatra. Tsy ity resaka haute cour de justice ity ihany no famanan-dalitra nataon'izao fitondrana izao ho an'ny vahoaka malagasy, fa saiky ny zavatra rehetra nampanantenana tamin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra toy ny fijerena manokana ny sosialim-bahoaka, ny fanafanana ny trangany tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy, ny fanamboaran-dalana andrenivohitra sy ambanivohitra sy ny maro hafa. Hatreto ny kabary ambony latabatra no betsaka ary ny tantara no hitsara. Tsy mbola misy vokany azo tsapahin-tanana ny soniana ataon'ny Madagasikara mahakasika ny OMC na ny Organisation Mondiale du Commerce ny volana janoary lasa teo. Tsy mbola feno ireo soni ireo moa hatreto soni 10 no ilaina ahafahana mioty vokatsoa amin'izany raha ny fanazavana azo fanadadiny Michel Aranarjon. Firenena 420 no mpikambana ao anatin'ny OMC na ny Organisation Mondiale du Commerce, fikambanana iray samy pirenena izay mandray an-tanin'ireo fepetra rehetra amin'ny feno varotra. Isan'ireo mpikambana amin'izany i Madagasikara. Ny volana janoary 2022 no nanao sonia ny fifanarahana mahakasika izany Madagasikara. Fifanarahana mikasika indrindra ny fanalalana ny fifandraisana ara-barotra na ny facilitation des échanges extérieurs. Mbola sarotra nefa ny iotazan'ny Madagasikara ny vokatsoa amin'izany raha ny fanazavana. Ho an'ny Madagasikara manokana izany, raha satria izay izany ny objectif, satria hoe misy ny décision izay tapaka tany amin'ireo de conférence teo ireo izay nitenenina dia aiza ho aiza Madagasikara, aiza ho aiza fanatanterahana azy. Dia niteneniny monsieur Lachey teo fa Madagasikara zany efa niratifié an'io accord sur la facilitation des échanges io, satria tant que l'accord n'est pas ratifié, tsy afaka manao mise en œuvre. Asinareo dia efa niratifié zany tsika tamin'ny janvier 2016 dia miandry ny mise en œuvre fotsiny, satria io moa amin'ny décision ohatran'io au niveau de l'OMC, satria tsika pays membre ny OMC tant que les trois quarts des pays membres n'ont pas ratifié l'accord dia tsy mise en œuvre mihitsy ny accord. Arak'izany sony maromaro no mandrasana vao tafapetraka izay fanalalahana izay. Hatramin'izao amin'ireo firenena 420 mpikambana eo anivon'ny OMC, 490 ihany no nanao sonia 10 anefa no andrasana amin'izany. Olana maromaro no sedray ny tontolo ara-barotra rehefa tsy malalaka ny fifandraisana raha ny fanazavana, fa isan'ny govana amin'izany ny fitombon'ny vola aloha eny amin'ny fahatiranana raha tara ny entana iray. Raha isan'zato isaky ny fahataran'ny entana iray, maro anefa ny vokatsoa amin'izany, isan'izany ny volatra amin'ny $10 miliards isan-taona. Madagascar l'a ratifié. C'est un accord qui s'attaque un petit peu à toute la bureaucratie. Nanao io fifanarahana io Madagasikara, fifanarahana izay mipaiky amin'ireo ambaratonga isa-tsokajiny. Any amin'ireo firenena mpikambana miisa 420 resahako manokana ohatra ny fanondranana sy fanafarana entana. Tanjona ny fahalalan'ny fifandraisana ara-barotra, ity farany izay mety apiditra $10 miliards isan-taona ho an'ireo firenena mpikambana. Eo ihany koa ny tombony ho an'ireo orinasa madinika sy salatsalany, izy ireo mantsy izay tsy afaka manondrana entana fa sarotra ny fikarakarana ireo antota taratasy sy ireo pitsopitsony. Si les procédures sont compliquées, ils ne vont pas exporter parce qu'ils ont peur de tout ce qui est compliqué, ils ont peur de la bureaucratie. Tambaliny nanaovana ny fivorian'ny OMC ny taona 2022, tany Nairobi kosa ny taona 2022 ary any Argentine amin'ny taona 2022. Nanomboka androany tetsy Antaninarenina ny atrikasa entina mampirisika ireo firenena mpikambana eo anivon'ny OMC amin'izay fanaovan-tsony izay atrikasa izay aharitra 3 andro. Tsy mbola misy mazava hatreto ny tombontsoa ho azon'ny Madagasikara amin'ny fandraisana ny francophonie araka ny fanambarana navoakan'ny CFAFI na ny sehatra ny fanaraha-mason'ny fiainam-pirenena.
tsy misy mazava ihany koa ny fandaninana nataon'ny fanjakana sy ny tambon'izany tamin'ny fiara-miasa ao anatin'ny 3P na ny partenariat public privé. Ahina ihany koa moa ny anaritsikelikely ny lanjan'ny teny malagasy ny fandraisana ny fiaonambe an-tampon'io hoatran'ny sefafi fanadadily Lili Rabiata. Andro vitsivitsy mialoha ny fandraisana ny fiaonana an-tampony francophonie namoaka fanambarandray ny sefafina ny sehatra fanaramaso ny fiainam-pirenena. Tsy mbola misy ny mangarara mikasika ny teti-bolam-panjakana nolanina ny karakarana ny fandraisana io fiaonana an-tampony io hoy izy ireo. Ny mahasahirana ny manam-pahefana hoy ny fanambarana dia ny ampiaiky fa tsy misy mihitsy ny olana hany ka rantiranty avokoa izao ravaka rehetra mety hanjebo ny maso ny filoham-pirenena nasaina. Ankoatr'izay, fifanarahana maro no nataon'ny fitondrana malagasy ny arahana tamin'ny mpandraharaha sy firenena vahiny maro saingy tsy misy mahafantatra ny tombony ho azon'ny firenena malagasy amin'ireo fifanarahana ireo. Hovidin'ny firenena malagasy lafo ny fandraisana ny fiaonana an-tampony francophonie hoy ity fanambarana ity noho ny tsy fahafantarana ny vokatsoa azo aminy. Ankilan'io anefa miavera ny lanjan'ny teny malagasy, mbola ady ny famaritana ny teny malagasy ampiasaina ho teny malagasy ofisialy. Efa nisy ny fandaharana asa fanagasiana, saingy tsy nazava ny fampiarana azy. Ny lalam-pandrenana sy pantsiana tamin'ny 7 sy 4 arivo dia nanamarika eo amin'ny 14 fa ny malagasy no teny pirenena, ny malagasy, ny frantsay ary ny anglisy no teny ofisialy. Ao amin'ny lalam-pandrenana tamin'ny taona 10 sy 4 arivo anefa dia tsy misy resaka teny ofisialy intsony satria io 14 ihany no mametra fa ny malagasy no teny pirenena. Miariary amin'izany fa tena mbola tsy voavaha ny olana ary mbola tafajana ho zava-misy tsy maintsy hatrehina. Ilaina ny fanaingana fikaonan-doha-pirenena mikasika ny fampianarana amin'ny ankapobeny sy ny teny enti-mampianatra. Ray faingo 5 tapitrisa amin'ny malagasy na ny enisanjaton'ny mponina no mahafeny teny frantsay na ambava na antsoratra. Ny tokony eritreretintsika noho izany hoy ny sefafi dia ny ahalala hoe fomba ahoana no ahafahan'ny fandraisana ny fiaonana an-tampon'ny francophonie manazava ary manambara izay tadiavintsika. Inona ny teny ampiasaina isan'andro any an-tsekoly sy any amin'ny birao, inona ny politika ara-pitenenana ampiarina. Raha somamanina kosa indray dia anio ny hevitra eny an-dalambe indray ny vahoakan'ny somamanina rampitso manoloana ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana izay manao be marenina hoy izy ireo amin'ny fangatana ny fanalana ireo teratany sinoa any an-toeran'ny fanadadiny Iona Saina. Taorian'ny valim-pitsarana ny voakany zoma lasa teo izay nahazahoan'ireo 5 rahalasa azo miantona herintaona izay nampakariny mpisolo vava sy ny tsy fihainoan'ny mpitondra fanjakana ny antson'ireo vahoakany somamanina ny amin'ny istonana ny fahazogondalana ny amin'ny orinasa Dioxine Mine amin'ny fitrandrahana volamena somamanina iverina ny hevitra an-dalambe indray ny vahoakany an-toerana rampitso raha nambaran'ny solotenan'izy ireo izay azonay tamin'ny antso Tarby. Eo indray zany aloha ny hetsika rampitso dia mbola misy fidinana an-dalambe ihany. Ny toloman'le olona zany zao dia tsy nanaiky an'le sazo miantona amin'ireo olon'ireo satria olona tsy nandalatra tsy namono olona tsy nanao ratsy nefa mbola ampiarina sazo miantona. Zay zany dia efa tsy nanaiky vahoaka somamanina. Dia faharoa ny elan'le sinoa tanteraka mihitsiny. Zay ny tena mbola takin'ny olona. Satria raha mbola ireo zany dia mbola miteraka fanakorontanana foana ihany eo amin'le fiarahamonina. Fantatra ihany koa fa niditra hôpitaly i Ratsiriniana Augustin izay isan'ireo vahoakany taky ny analana ireo sinoa somamanina. Nosamboriny Moraiky ity lehilahy ity ny 9 septambra lasa teo tany an-toerana. Vokatry ny amafiny darika nahazo azy dia nodidina ny lohany izay nisy rano ary mbola arahina maso akaiky eny amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Isan'ny distrika mamatsy ara-tsakafon'ny renivohitra moa Arivomambo. Olana amin'ny tatsamo ny faratsian'ny lalana amin'ny famoahana ny vokatra tsy miandry ny fanjakana tsy mandray andraikitra izy ireo any an-toerana moa ary nidina antsehatra amin'ny fanamboarana izay lalana mirefy 20 kilometatra izay. Iona Saina. Ampolo taona no tsy nisy nikitika ny lalana nampifandray ny commune roa amin'ny distrikana Arivomambo. Lalana mampifandray ny commune Arivomambo faharoa amin'ny commune ambanivohitra Morafeno. Isan'ny mpamatsy legioma sy vary ny renivohitra ihany koa ireo commune roa ireo. Ireo mpanangom-bokatra no mahazo tombotsoa fa tsy ny tatsafo vokatry ny faratsian'ny lalana raha ny fanazavan'ny be ny tanànan'ny Morafeno. Amin'ilay resaka faratsian'ny lalana aloha tena misy fiantraikany be dia be aminay aty Morafeno indrindra amin'ny vahoaka satria izay aty dia tena mamboly vary be dia be mifambolena aty mikatsaka ny tsaramaso nefa ny vokatra izay lalana ratsy izay dia tsy tafavoaka ilay vokatra. Sahirana zany ny olona satria dia vidin'ireo mpanangom-bokatra mora ilay vokatra aty aminay aty.
Ny fambolena vary izay isan'ny afantarana ny commune Morafeno mitsoka nanterana izany vokatra izany noho ny faratsiany lalana raha ny fanazavan'ny tantsaha. Raha misy manana vokatra 100% da an'le fivondronana zay ato amin'ny delix zany amin'ny vary. Fa amin'ny vary ato tena mpanjifa ray manontolo mihitsy eto Somalala Lomba nefa zao manjo an'le lalana. Efa antaonany maro no nanao fangatana tamin'ny fanjakana mahefa ny vahoaka sy ny ben'ny tanàna saingy tsy mbola nisy ny aina hatreto raha ny fanazavana. Tsy ampianarenana io lalana io ny fampidiran-ketra ao amin'ny commune. Mbola andrasana ihany koa ny fanampiana avy amin'ny fanjakana izay mbola tsy fantatra ny atongavany raha ny fanazavana ny ben'ny tanàna any an-toerana. Antony nandraisan'ny vahoaka ndraikitra ny amin'ny fanamboarana ny lalana. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia ilaina ny fanamafisana ny fampianarana azo any amin'ny fanabeazana fototra mba ahafahana miantoka ny hoavin'ny mpianatra ho ny talen'ny sekoly iray. Manoloana ny drafitra ny fanabeazana izay natolon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ilaina ihany koa ny jerena akaiky ireo ray aman-dreny ho ny mpampianatra mpikaroka iray. Narindra Randranomanana. Ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana indrindra eo anivon'ny sekoly fanabeazana fototra no mila fiovana ho an'ny mpampianatra mpikaroka iray. Olana ao anatin'izany indrindra ny tena ampiasaina sy ny fahaizan'ireo mpampianatra no mila jerena akaiky raha nanatanteraka fidinana ifotony ny tenany. Tsy vaolana no ny toetra raha ankehitriny ankoatra izay ny fananganan'ny drafitrasa ho an'ny fanabeazana izay natolotry ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena raha ny fanazavany. Le kalitaon'le fampianarana efa ela be no niteneny hoe tokony mpampianatra matianina. Le mpampianatra matianina tiako lazaina dia zao olona tena tia mampianatra fa tsy hoe satria tsy mananasa dia misy asa ao amin'ny fampianarana dia andehanao anio zay zavatra eny zavatra tena tsy mety ary tena fanimbanatarana raha ohatran'izay le izy. Fa amiko zany tena olona raha tena tia mampianatra le olona dia tena mampianatra. Le endrika ivelany hoe afaka 7 taona ny vao miala ao ny ankizy io nke apiaro ary le lalàna aloha le lalàna apiarina dia hoe saziana daholo zay ray aman-dreny tsy mampiditra an-tsekoliny zany. Ampiarina amin'ny taom-pianarana 7.4 8.4 ny drafitrasa ho an'ny fanabeazana izay mbola ho faranana amin'ny volana desambra ho avy izao ny fandiniana izany. Tanjona ao anatin'izany ny fampianan'ny fialan'ny ankizy-andaharana. Manany mbola hitombony izany tay izany anefa ireo tompona andraikitra eo anivon'ny sekoly tsy miankina nantaninay. Hoe amin'ny mampanabe zany dia mila tsapaina foana zany mila atao tombana moa zany ny ankizy tsirairay dia ile passage amin'ny CPE zany mba le dingana voalohany ahafahana manombana ny ankizy tsirairay hidirany an'le sehatra manaraka. Izay mba tonga le ray aman-dreny mampianatra ny zanany any an-trano dia avy eo ampidirana an-tsekoly izy rehefa mba haut niveau dia tonga dia ampanalana an'le examen. Or nefa n'izay zavatra hita be ny lavaka be ao anatin'iny zany rehefa miakatra niveau secondaire le zaza. Hita be misy lacune zany na mankany amin'ny université satria hoe ampatsivinao foana raha mampianatra zany zay dia miteny foana hoe ny base universitaire aty amin'ny maternelle. Donc zany tokony mba omena ihany zany le ministère le fandanjana le zaza zany mievaluena ny tombana zany tombana atao amin'ny ankizy. Ny isa 420 tapitrisa ireo mpianatra no tsy miditra an-tsekoly raha ny antotanisa navoaka ny UNICEF tamin'ny taona 13 eo amin'ny fampianarana ny ankizivavy manokana eo amin'ny laharana fahavalo no misy a Madagasikara amin'ny ireo firenena 10 aty Afrika amin'ny tsy fampidirana ny ankizy an-tsekoly izay. Manodidina ny 7.70 faingenina isan-jato izany tay izany eto amintsika raha nitatra tamin'ny volana septambra lasa teo. Misy korotana io arivo io teny Analakely noho ny herisetra nataon'ny mpitandron'ny filaminana tamin'ny ramatoa mpivarotra amoron-dalana iray ao anatin'ny Antsoatarby ao izy Rakotondrina tantara mivatana eny an-toerana. Amin'izao fotoana izao dia tsy mbola milamina ny raharaha ety Analakely raha tsy izina moa zava-niseho teo amin'ny adiny iray na adiny iray sasany talohan'izao ray tenenan'izao dia nisy ny fidaroan'ny polisy municipale sy ireo polisy nasional izay miara-miasa amin'izy ireo mpivarotra tao anatin'izay indrindra nisy vehivavy be ivoka iray ny daroan'ireo polisy municipale izay mandrava an'ireo mpivarotra amoron-dalana ety Analakely. Vehivavy be ivoka io moa zany dia raha ny fanakom-baovao azy dia vadina
miaramila izy io a ilay miaramila kosa dia tsy nanao teny fa nandeha tena ny vadiny tia Analakely tonga ilay reo dariko reo polisy municipal reo ka voadarika ihany koa ilay miaramila ilay miaramila avy eo no niantso ireo namany amin'izao fotoana izao dia feno mpitandro filaminana manodidina lapan'ny tanàna Analakely voabahana tanteraka voadidina tanteraka ny lapan'ny Analakely satria raha ny vaovao azo tsy navelan'ireo miaramila hivoaka tao reo polisy municipal izay nanao an'izay figaroana izay fa hoe tsy maintsy misy ozy izy ireo ny fanadihadiana fa tsy misy miala maina eto hatramin'izao fotoana izao moa izany dia ireo miaramila no manodidina ny misakana ny vavahady ny lapan'ny tanàna tsisy afaka mihitsy tsisy afaka mivoaka aloha izany ateto ireo emoray kosa efa tonga ety toerana ny emoray moa izany tsy afaka tsy miditra antehatra amin'ilay fa miaro izany ety ivelany miambina an'ireo varotra be da be izay mbola ety an-toerana ihany koa amin'izao fotoana izao mbola tsy hita maso moa izany ateto ireo olona naratra fa ampitaina ihany no vaovao rehefa misy fivoarana ity toetra raha ity. Maina tanteraka kosa ny rivotra eto andrenivohitra izay ny mahatonga ny tsy fahalatsahan'ny orana hoy ny teknisianina mpahalala ny toetry ny andro fahalalana toy izany moa ny tsara ho fantatry ny tanora mba hahafahana miaro ny tontolo iainana sy miomana amin'ny fiovan'ny toetry ny andro narindra ny manana. Be ny toetrandro lasa mafana be vokatry ny ataon'olombelona ilay izy vokatry ny gaz ampiasain'olombelona vokatry ny fanomban'ny tontolo iainana ny déforestation dia zay ilay changement climatique entanina ny olona zany mba hiaro ny ala tsy hongotana hitandrina amin'ny zavatra ampiasaina tsy hanarinary fako eny an-dalana BTP. Ao anatin'izay hoe ingénieur en météorologie dia ny fomba hisensibiliser-ko manodidina anahy aloha izany hoe taritiko ry zareo amin'ny alalako ihany hoe fomba fiainako amin'ny andavanandro sy ny ohatr'izany hoe tsy manary fako atsaiko ny tontolo iainana miezaka manao recyclage na ohatr'izany. Torohevitra tsotra tahaka izany tsara arana asa sy fampiarana no ahafahana miaro ny tontolo iainana. Mbola vitsy ireo tanora no mahafantatra ny fiantraikan'ny loto ny doro-tanety sy ny setroka eto Madagasikara. Mpianatra ho teknisiany eo amin'ny sehatry ny toetry ny andro no anisan'ireo mpandray anjara amin'ny fanentananan'ireo ankizy eo amin'ny fahatsapatena entina iarovana ny tontolo iainana manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 18 novambra ho avy izao ao anatin'ny herinandro ny toetry ny andro. Dia inona ny antony hoe ny tanora sy ny ankizy no siblenay amin'ny tendran-toraka ity satria ireo no hoavin'ny Madagasikara, ireo no hiatrika tena hiatrika izany fiovan'ny toetrandro izany ka dian'izao dia mila miatrika amin'ny alalan'ny asa madinika andavanandro hiarovana ny tontolo iainana. Fiakaran'ny maripana teraky ny setroka sy ny loto eto andrenivohitra no mahatonga ny tsy filatsahan'ny orana hatramin'izao hoy ny tompon'andraikitra. Eo amin'ny fampiarana ny COP21 kosa indray ny Meteo Madagasikara no miantoka ny fototra ara-tsiantifika ny fiovan'ny toetry ny andro. Dia rehefa manana base scientifique mifototra tsara amin'ny tena zavatra marina zany tsika dia tsara ny fanapahan-kevitra raisina ho an'ilay firenena. Izay ny antony hoe tena ny tanana sy itenena ny Meteo Madagasikara hoe ilaina ny fototra amin'ny fahamarina ara-tsiantifika ny fiovan'ny avaratra amin'ity ndrantoraka ity ka ny faraparany novambra na ny desambra izay vao tena azo raha-pahavaratra izany isika raha eto amin'ny renivohitra fa samy manana ny azo dolo ny faritra rehetrarehetra. Raha tsy hivina ho tara ny fotoam-pahavaratra amin'ny taona ity izay manomboka amin'ny tsy volana ity ary mifarana amin'ny volana aprily 17 iamafy ary mahery vaika manaraka izany ihany koa ny rivo-doza ho avy raha ny fanazavana trany. Vaovao iraisam-pirenena indray dia naka tanàna iray avaratra atsinanan'ny Mosul ny tafika Kurdaomaly. Tsy maintsy aramaso avokoa moa ny trano fonenana rehetra any toerana noho ny fandrika nataon'ny vondrona État islamika. Fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24.
Mitoetrany ny ady eo amin'ny faritra varatra Atsinanana Mosolina. Malmaraina naka ny tanàna ny Bashika rehetra ny tafika Kurda. Rehefa nangingiana nandritra ny 2 herinandro, niverina nanafika ny faritra varatra Atsinanana sy ny atsimo ireo Peshmerga. Ilaina hatrany manamafy ny fandriampahalemana amin'ny trano tsirairay, hoy Pierrick Laurent, iraka manoka ny France 24. Anatin'ny fanadiovana ny tanàna tanteraka ny tafika araka ny nambaran'ny sekretera jeneraly ministeran'ny faritra Kurdistan irakiana. Nisy ireo terrorista niafina tamin'ny trano sasany tany an-toerana, nisy ihany koa no nitsoaka. Namoy ny ainy ny 12 tamin'izy ireo ary miisa 5 ireo naratra. Anisan'ny hetsika lehibe farany nataon'ireo Peshmerga inifakana ny tanànan'ny Bashika iny. Tsy hiditra ao Mosolina ny mpiady Kurda araka ny fanazavana. Paikady ahafana miverina mandray sy mifeny faritra misy ny Eta Islamika no antony. Fanamafisana ny fandriampahalemana ao anatin'ny faritra Kurdistan irakiana no tanjon'izy ireo ary izao tanteraka izao. Efa nandavaka sy nanamboatra fiambenana sistany amin'ny lalana makany Bashika ankehitriny ireo Peshmerga. Alohan'ny sarahana diverina aminao ireo vaovao sogadana tamin'ity alina ity Donald Trump izy no filoha vaovaon'ny États-Unis. Tsy ampiova ny fifandraisan'ny États-Unis sy Madagasikara izany raha ny fanambaran'ny masivoan'ny États-Unis eto amin'ny tsika. Efa eo am-panatanterahana ny Haute Cour de Justice ankehitriny hoy ny Prime Ministre eritaona taorianany nametrahana tamin'ny fomba ofisialin'ny filoham-pirenena nefa ny tokony nametrahana izany ary farany tsy mbola misy vokany azo tsapahitanana nisy ny nataon'ny Madagasikara mahakasika ny OMC ny volana janoary teo. Tsy mbola feno ireo sy ny ireo moa hatreto sy ny 10 no ilaina ahafahana mioty vokatsoa amin'izany raha ny fanazavana azo. Dia izay ny marana ny fampalalam-boavatsika tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako mame fotoananao amin'ny manaraka indray soavameona tompoko. Magasin Saint-Gervista Tsaralalane, Magasin Saint-Gervista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Ger et Vista. Magasin Saint-Gervista Tsaralalane, Magasin Saint-Gervista Horizon Itos, Nanulchanoto, Nifapalalambovo. Bonjour. Bonjour. Naraina teu, ni vaovao, niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.